Tsy mahasombolo ihany eny no voakasika izay zavatra zay rehefa tonga le changement climatique fa na ny jony koa dia voakasika izay zavatra zay satria io moa asaka ny fomba anaovantsika azy dia hoe ny atténuer an'izay effet zay no misy zay no anaovana ny aquaculture par exemple que ce soit en milieu continental, mais une aquaculture en milieu marin. Donc, c'est il y a là les c'est-à-dire les pêcheurs, c'est des vocations dans ma carrière. Ressources halieutiques species et famille si on doit dans sa aquaculture marine. Na lomotra zany na tingabinga na trépan dia aleona zany tsy mandeha an-dranomasina satria ny ranomasina efa miavity miakely fa dia aleo misabone amin'le aquaculture marine izy iny mampiditra vola bebe ary fa indrindra le approche genre amin'iny tena prédomine satria ny vehivavy no matetika manao an'iny dia raha makaokoatra anankiray fotsiny ao eo amin'ny aquaculture fambolena lomotra zany eo amin'ny 700 000 ariary isam-bolana eo farana ambany mahatratra amin'ny 1 million d'ariary mihitsy donc ny olona zany efa manomboka misy gestion propre ny ressource ao satria tsy afenantsika moa fa ny olona limité amin'ny zavatra be dia be raha eo amin'ny jony sy ny raha jony an-dranomasina aloha ny tenenina satria limité izy noho ny fiovavan'ny toetrandro ny rivotra efa manomboka miakatra malaky vokatra ny rendement efa iva dia iva satria dû à facteur be dia be no manao izay zavatra zay noho ny hoe démographie ny ataoko hoe fitomboan'ny mponina efa be dia be koa zay angany hitako atténuation azo atao moa amin'io ny aty amin'ny partie continentale moa dia tsy afenina fa io fa misy producteur d'alpha be dia be mihitsy ary efa mahendy ndraindray aza manao déversement mankany amin'ireny plan d'eau rehetra zay misy reny raha hitantsika any amin'ny partie atsimo an'efan'iny efa misy any amin'ireny zone côtière reny ny atao hoe désalinisateur fa zany hoe somary limité satria eo amin'ny 300 litres par heure pour 10 heures de temps par jour na 600 litres par heure nefa mahendy tsara zay raha le milieu côtier nefa misy le olona avy aty amin'ny partie continentale mbola desservi amin'izay zavatra zay raha izany modèle zany no entina mankany atsimo ataoko aloha le côté Bedaso Akatravitra ny atsimo zay tena misy crise chronique be reny ataoko mety mahomby zay satria azo anaovana ihany izy jardin maraîcher satria tsy olanin'olona fa raha izany eny izy raha 600 litres par heure zany eny en 10 heures de temps any amin'ny 6000 litres 6000 litres de consommation humaine appropriée ou 3 litres par personne donc ce qui fait 1000 personnes dans le village anankiray 6000 personnes zay zo zavatra azo atao ary efa misy ihany koa isan'ny secteur moa zay avelako hiteny tsirairay mahita zay zavatra zay fa minay raha eo produit pêche ny problème manko misy ane le vokatra fa le tonga anazy mankany amin'ny centre de consommation mba ahafana mamarika azy vola zay no sisa tavela zany dia voatery satria mbola tsy afaka anao chambre froide amin'ireny village tsirairay reny dia natao ihany zay fomba hitransformena ny vokatra dia ahafahana mandefaza amin'ny centre de consommation reny mazavona vola raha le fandotrahana zanatrondro aloha dia efa misy programme zava ny antitasy amin'izao du 12 au 14 octobre antitasy 12 au 14 octobre ny any partie atsinanana koa moa dia efa anao amin'izay dolo donc ataonay au niveau national fandotrahana mankany amin'ireny plan d'eau reny dia fanarahana an'ireo jono dia tsy manara-dalàna fa indrindra ny pêche INN zay ataoko hoe miarahana tokoa nanekenany zany teo amin'ny FAO
Et mandeha satria misy les programmes PSP au niveau du COI zany zay raha nisan'izay mission conjointe zay dia efa natratraranao taty amin'ny entre Madagasikara i Mozambique sambo anankiroa tsy ara-dalàna zany hoe tafiditra mbola anatin'ny zone économique exclusive Mozambique izy dia voatery zany lalàna mozambikana zay fa dia amin'ny herinandro ambony dans 2 semaines zany dia aty Madagasikara amin'izay no atao hoe izy manodidina Madagasikara avao zay no fa